Nazuku, nikeleza anaku, nivava, wanizam totuliza, nituri, amafaza tenisu, vanituku defiti, numanu angana. Zarujane lalana, kanefama toketuku, mandangane masuna, famula, ametumpuso. Izinuamena kapandesiza Umaireza fani kukubana Yang koa mbola ao anatin'ny didy ihany koa zany iza mamono olona dia andehantsika monjy andreny olona ireny rehefa sendra nitratraka ohatra ireny ilay olona mijorotsika mba tsy nisy amin'ny voasarivotra ao anatin'ilay hoe mpamono olona ihany koa fa manana tsara tsika sika dia ilay Andriamanitra dia aoka ny tompo no hitsara raha hoe tsy rariny kosa ny angela izy ohatra alao Andriamanitra no hitsara ny zavatra rehetra fa ny asan'ny olona dia araka ny asany ihany no valiny atao izay nafafiny ihany no jinjany anaka omana tantelo sisy fa tsara izany ary to tantelo fa omamy ao am-bavanao raiso ny anatra ry havana omamy ao am-bavanao satria tia ten'Andriamanitra tia resaka hoe tantely tia dia oharin'Andriamanitra amin'ny teny anankiray amin'ny Psalamy 117:1 hoe indreny amin'ny teninao izy ndramako mihoatra noho ny tantely ao am-bavako azy dia izany ny ten'Andriamanitra ry havana raiso toy ny tantely ao am-bavantsika hoanatra ao atsika famelombelomana atsika fa tsy sanatria akory ho fibedibedena fahatanina ho fitenitenenana amin'izay tiano tenenina fa ho raisina ho anatra ho atsika ho fanabeazana atsika amin'ny maha kristianina atsika ho fanitsiana atsika mandrakariva miezaka tsika hanatanteraka izany raisina ny teny omana ao am-bava ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay ny anoharako an'ity fahateloambinifolo ity tenin'Andriamanitra ohariko amin'ny tenin'Andriamanitra io tantely io dia ataovy toy ny tantely ny tenin'Andriamanitra omamy ao am-bavanao omamy ao am-ponao mba ananatra antsika sy anolo-tsaina antsika hitara-dalana antsika amin'izay lalana tokony alehantsika ananantsika fahendrena manoloana ny fiainana iainantsika isan'andro ary mba ho vavolombelona ny toetra antsika ihany koa amin'izany ten'Andriamanitra izany hoe tena ny Kristy tsika fa tsy an'izao tontolo izao tena manana ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalana an'Andriamanitra tsika fa tsy fahalalàn'izao tontolo izao dia ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra dia ho omeko ny tompon'andraikitra ny mikro dia misaotra tompo Rahavavy dia makasitraka anao namakafaka teo dia juste 15 minutes mihitsy ny anazy teo bravo dia tomboa ny fahasoavana tompo rahavavy eny dia marina tokoa ny zavatra ny teny teo hoe sain-draty rehefa mitsaintsaina zavatra ratsy ianao tsy tokony ataotsika indrindra isika efa mandray an'i Jesosy izao tsy tokony hoe anana saina hoe manana heritreritra ohatranana zao indray mandeha zay dia hoe sindra maty ano ateraka mba ty fa mandangeny ty lohako zao zay dia tena hoe lasa ohatrany hoe manozona anazy ho faty kanefa rehefa hoe afantatra hoe na ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity na anantrana hoe tsy mety zao zavatra zao tsy mety manoson'olona misaintsaina ratsy olona tsy mety na ananana an'iny dia inona ny ataoko rehefa hoe mahazo ny zavatra rehefa mahazo fahatezerana dia hoe mifoana azy mivavaka ho azy mandrafo aminy Jesosy ao ny toetra satria tsy fantan'izay tokony atao izany indrindra hoe isika rehefa manana an'Andriamanitra aoka adio foana ny fotsika tsy anana saintsaina ratsy saintsaina zavatra ratsy hoe anana heritreritra ratsy anao an'izao tsy mety fa rehefa Jesosy tsika dia mila hoe madio mila marina foana satria tsy mora manara-dia an'i Jesosy ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany
dia ao amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo koa izay mandray salamo toko fahatelo efatra amby roapolo ho amin'izay tonga taoriana dia andiny fahaefatra ambin'ny folo raha horaisiny raha volatina satria efa teo izy dia tsy ho volatina ia lasa koa izy angamba dia andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny raika amby roapolo izay mandray amin'ny manaraka. Adiny 15 minitra atsika. Falo marapatsika rehetrarehetra. Eo ilay teny tsy azony teo izay. Araka ny voalazany teo izany dia hoe tsika tsy tokony hoe raha misy olona manana ady amintsika tsy tokony hamaly isika. Tsy tokony hamaly izany. Dia raha misy sendra fahavoazany ihany dia tsy tokony hoe faly. Fa belao Andriamanitra no tsara azy. Hoe sendra hoe lavo ilay namana hoe misy zavatra manjoa azy. Ilay niady taminao izany. Misy zavatra manjoa azy hoe dia azafaly ianao. Fa belao Jehova no mitsara zavatra nataony mety sy ny tsy mety. Fa ianao kosa dia mangina. Amen. Dia tsika miresaka fiambena mivavaka no matsika ohatr'izao nafana harapitsika zao hoe mangatsiatsiaka fa aoka zany hoe handroso atsika amin'izao fotoantsika zao tsisy ova hoe tsisy fiovana eo amin'ny fiainantsika mifanaradiantsika amin'ny Tompo amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fiainam-bavaka rehetra zany hoe mila mitombo tsika fa tsy hoe mila miketsaka hoe zay moa hoe resaka hoe fiovaovana zay hoe resaka miovaova zay satria raha nahafana no nirobaroba teo taloha dia afa kelikely eo hoe fa miova kely mihamihena dia hoe aoka tsika zany hoe tsy ovaova mifanaradiantsika amin'ny Tompo fa hoe tahaka ny voalohany iny dia iny tazomitsika iny hatramin'ny farany izany fa ny loza tampoka dia tsy fantatsika hoe zay anto fiaviana tsisy mahalala zay izany zay na hoe misy olo te haminany hoe amin'izao misy olo tena hoe misy maminany hoe amin'ny andro izao misy loza amin'ny andro izao misy loza tsisy mahafantatra hoe ny fiheverany fiavian'Andriamanitra ka aoka zany hoe mba hiambina manjakariva tsika mifanarahantsika ny Tompo fa ny loza nitsanga hitatsika mandrory hoe tsisy mahalala hoe raha tampoka ny fahafatesany hoe tsisy mahalala an'izany fa ny fiambenantsika ny ara-panahintsika ao amin'ny Tompo no tokony hoe harosika manjakariva tsy mila miovaova eo amin'ny hoe panahintsika amin'ny toe mpianantsika rehetra fa mandroso atsana ny fanaradian'ny Tompo. Resaka eto amin'ny 3 hoe izao koa no tenin'ny henjy tsy mety raha mizaha fatavan'olo amin'ny fitsarana izay manao amin'ny meloka hoe marina ianao izay manao meloka hoe marina ianao dia hozon'ny olona sady ho halan'ny firenena. Haleluia. Araka ny ten'Andriamanitra io dia hoe amin'ny fitsarana marina hoe tsika zay fanandiha fanananao hoe amin'ny hoe fahendrena hoe fa amin'ny marina zany fa nijoro amin'ny marina raha misy namatsika zao hoe mifamaly hoe samby namatsika rosoa zao hoe samby akaikitsika rosoa dia hoe eo zany hoe eo hoe tena hoe misy fizahanto hoe tanaty zavatra rehetra satria tsy hainao fa rehefa tsika hoe nijoro amin'ny marina dia aoka hoe ny marina ihany na dia diso aza izy na dia namanao aza le ray na tsy namanao le ray tsisy hoe tsisy relationnareo firy ny aoka hijoro amin'ny marina hoe amin'ny fitsarana marina zany satria holoza hoe ny olona zay hoe mitsara hoe noho ny namany zany dia hoe anova ny fitsarana hoe misy fahadisoana ny namany dia meny fahamarinana tam'izay hoe nisy ny namako hoe raha ohatra hoe mitsara izy dia rehefa hoe nitenenina izy dia hoe mitondra fahatezerana aminy le nitenenana azy satria tsy nitenena hoe marina ianao sarotra anao ny hijoro hoe raha mifahadisoana amanao satria vomaika mampiendrika ny hadalana zay satria miaina fahamarinana vomaika androngoana azy zany hoe zavatra taona tsy marina zany mampiendrikendrika azy zany aloha zany hoe tsarana amin'ny fahamarinana tsaraina amin'ny fahamarinana ny zavatra rehetra zany hoe ninona amin'ny zavatra amin'ny toepiaina na resaky namana na resaky izy zany fa hoe tsy maintsy andalovantsika zany ary tsy hijerivantsika tavan'olo eto zany kosa hoe maro zany hoe araka voafety tenin'Andriamanitra ty fa samby mandray ny resaka raha azy fa amin'ny hoe resaka fizahatavan'olo amin'ny fitsarana izy ty fa hoe raisiko amin'ny hoe resaka finamana fa maro ny voafety tenin'Andriamanitra ty fa aoka zany tsika hijoro zay amin'ny marina le fahamarinana na ny tsara amin'ny marina
ary mba tsy hisy fanavakavako zao hoe fizahana resaka hoe fanavakava zany eto raiky ny tianao de raiky ny tsy tianao fa samby hoe aoka mba hoe samby tiana samby mitovy atsika samby mitovy ao anaty an'Andriamanitra samby hoe ataontsika samby mitovy zany izy na iza iza tany beveny na iny lokony na ny toetran'izany arak'izay zany hoe ny hoe ny hoe zavatra atao zany hoe rehefa misy zavatra atao hoe lasa hoe lasa hoe fitsara tsy hoe fitsarana zany hoe fitenentenena hoe atao lasa hoe fitenentenena ataon'olona zany satria zay fijoroantsika fijoroana marina izay manao meloka ho iteto izy manao meloka hoe marina ianao hoe amin'ny fitsarana nefa olona ray nanao fahadisoana kanefa ataonao marina de lasa hoe hozon'olona hozon'ny olona sady ho halan'ny firenena resaka eto zany hoe satria amin'ny fitsarana marina misy hoe ataontsika fitsaram-bahoaka maro zay zavatra hoe resitsika fitsaram-bahoaka hoe ny olona nanao marina hoe nanangalatsy zavatra kely izy de hoe nanenjikenjeha azy ny tsarana nefa zavatra tokony raha na nataony izy na tsy nataony aiza izy kanefa hoe firy ny olona hoe sahala hoe miteniteny ny olona tsy rariny kosa zao ataonareo zao hoe mitsaratsara amin'ny zavatra tsy tokony hoe na marina izy tsy haiko moa fa hoe resaka nenay hoe tsy marina zao ataonareo zao hoe lasa hoe maro ny olona miteny azy zany lasa maro ny olona hoe mitondra fankalana aminy hoe tsy mety fitondran-tena manahaka an'izao le teny maro zany amin'ny raky teny maro koa ndraiky tena hoe mahatonga zany hoe fiasandoary mahatonga zavatra maro zany ao tena satria resaky misy lehilahy ray ny lasa ninona zavatra natao tsy haiko hoe niteniteny ny finoan'olona zany izy hoe tao hoe finoana manahaka an'izao manahaka an'izao tsy marina de rehefa tao zany hoe zay tsy atsika zay fitsarana zay fa n'Andriamanitra fa aoka jorony marina ny zorony lalan'ny fahamarinana ihany fa aza mijery tavia sy kavana fa hoe ny fitsaratsarana de lefa teo izy hoe nahazo teniteny izy de ohatra hoe mitondra vesatra aminy zany de teny nataony teo de lasa hoe nitondra fifonana teo amin'ny paille de mason'olo hoe mifona satria niteniteny karaza finoan'olona zany raha taperako eto amin'ny enina amby roapolo eto izy amin'ny anara Jesosy faranako fa izay mitsara marina kosa no hahita soa sy hahazo fitahiana tsara izay mahavoa tsara amin'ny famaliana de manomboka ny molotra haleloia araka izay ten'Andriamanitra zay hoe izay mitsara marina moa izy mandeha amin'ny marina izay mijoro amin'ny marina izay milaza amin'ny marina tsy lainga tsy fitaka zany dia hahita soa hoe lefa marina ataonao de hoe hahita soa eo anasehan'Andriamanitra ary hoe ny fitahiana hazo fitahiana tsara satria zavatra soa rehefa anao mivoaka soa de tsy maintsy hoe soa ihany mitahy anao hatramin'ny farany fa rehefa anao mivoaka ratsy de tsy maintsy hoe ratsy ihany no mahazo anao hatramin'ny farany ary zany kosa hoe izay mahavoa tsara hoe amin'ny famaliana de manomboka ny molotra eto zany tsy fantatro tsara hoe ny hevitry ten'Andriamanitra teneny fa hoe ny fahalalako azy hoe raha ohatra anao hoe manao zavatra tsara zany hoe manao zavatra tsara anao no hoe soa zavatra ataonao de hoe soa ny vokatsy hoe azonao kosa zany amin'ny zay zavatra zay zany famehezako ny ten'Andriamanitra fa manatsy lera so bebe de madama makasitsika feo ny mitany amin'ny Jesosy navelako eo amin'ny enina amby roapolo de zay anjay amin'ny fito amby roapolo tahian Jesosy nitondra famakafakana teo zay ampitombony Jesosy ny fahasoavana aminao araka ny voalazany teo zany hoe tsika tsy mila ovaova zao tsy mila ovaova sy Jesosy tsy raha miovaova tsy afaka le marina iny le marina avao tsy ataony fa tsy mila miova zao tsika tolombelo afaka mivadiky fa Jesosy tsy mivadiky zany fa tsika koa zany zay manaradia Jesosy zany tsy tokony hiovaova zao tsika fa hoe favoafosotra tsika fa fanosorana Jesosy zanany tsika fa manjay tsika le tsy tokony hiovaova hoe handeha aroy aho na handeha atoy aho fa raiky lala raiky hoe ty tanjona hoe le handova fiainana manjakizay ho any amin'ny Jesosy de hoe aoka zany tsika hiorina tsara zay zany orina tsara amin'ny Jesosy fa tsy hiovaova fa hoe mandalo ady ianao ohatra de hoe tsy mahazo valim-bavaka anao ohatra de hoe tsy mahazo valim-bavaka zao de hoe hiverin-dalana tsy fa mety misy zavatra amboarin'ny tompo ho anao io amboarin'i Jesosy hoe mbola zao ny programme zany izy ihany mahalala azy fa tsy mila kivy sika aza mioka fa miorena tsara ao amin'ny tompo amen de voninahitra man'Andriamanitra irery ihany raha bantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
Antoinette avy aty Liban, avy ana Madagasikara fa miasa aty Liban. De vakiko ny tena amin'ny anaran'i Jesosy ohabolana tokony fa 420 Sy mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Amboary ny asanao any ivelany ary atavolavorany ny anatsy antsaha. Ka rehefa vita izany dia mahazo manao ny tsanonao ianao. Aza mety ho vavolombelona foana hanameloka ny namanao moa hamitaka amin'ny molotsao va ianao. Aza manao hoe araka izay natao ny tamiko no mba ataoko amin'ny kosa. Ho valiako ny olona moa hamitaka amin'ny molotsao va ianao. Aza manao hoe araka izay natao ny tamiko no mba ataoko amin'ny kosa. Ho valiako ny olona araka izay nataony. Amen. Nahajanoko eo fa raha mbo misy fotoana amin'ny anaran'i Jesosy dia tohiziko hatramin'ny farany. Dia voalazan'ny soratra masina 17 amboary ny asanao any ivelany ary atavolavorary ny asa any antsaka. Ka rehefa vita izany dia mahazo manao ny tsanonao ianao. Amen. Dia hoe raha ty mahita hoe atany ohabolana satria na tsika hoe mianatra an-dakilasy zany io dia mpampianatra tsika tsy maintsy manome ohatsy mba hazahoantsika azy soa amin'ilay fampianarana. Ka ato koa zany dia natao ny mpanoratsy ohabolana ny fanompoana an'Andriamanitra hoe amboary hoe ny asanao ivelany. Ino moa ny asantsika ivelany any fa hoe asantsika hoe ino moa hoe asa ivelany ary atavolavorary ny any antsaha. Alariko hoe fahazahoako azy hoe asany ivelany zany hoe ny olo ivelany any zany atao hoe tsy olo hoe ivelany tanà Madagasikara na ivelany hoe ivelany any fa hoe olo hafa zany satria mamanakitsika hoe olombelona tsika zanak'olombelona zany hoe misy praimona ihany tiavitsika mankahala olo hafa lafa olo zany tsy fantatsika hoe tsy haitsika ohatrany hoe tsy rarahitsika ino. Fa voalazan'ny soratra masina ety amboary ny asanao any ivelany. Dia ny tiany volany hoe Jesosy ampianaro ny tiany volany hoe any ivelany zany mila tsy manavakavaky zany tsika hoe naminiza no fanaovana asa. Tsy hoe na hoe manakitsika hoe manao asa soa tsy amin'ny hoe fiarahantsika miasa ato manonovantsika asa soa fa na ivelany dia mila ataotsika manao asa soa koa fa tsy hoe amintsika sambitsika atao ihany hoe mifanao asa soa fa na ivelany any koa zany manakitsika hoe miasa ty manome raha ho antilongotsika hoe mandefa jala manino azonao tao koa ny manome olo hafa miantsa olo hafa ianao ary atavolavorary ny anantsaha. Ny anantsaha moa hoe ino ma zay Jesosy ny anantsaha tsy azo. Ka rehefa vita izany dia mahazo manao ny tsanonao ianao. Jesosy ino malay ny anantsaha hoe anantsaha izako hoe anantsaha ma hoe anantsaha hoe mpamboly reny kanefa raha teten'Andriamanitra ny anantsaha. Ka rehefa vitanao izany dia mahazo manao ny tsanonao. Dia rehefa vitatsika zany hoe ny rehetra mijery olambadika any manao hoe mijery ny tena hoe manao asan'Andriamanitra koa iha dia amin'izay vao afaky manao ny tenanao. Ty dikan'izany hoe tiavy koa zany ny olo hafa fa tsy hoe ty tena ny vata ao na ty longonao ihany ny tiavinao fa naminiza zany hoe tsy isy fanavahany fanaova soa fa na ivelany any zay naminiza dia azo anova asa soa iaby. Amen. 20 aza meno vavolombelona foana hanameloka ny namanao. Tena marina raha ty satria tsika iatrao fa mahafantatsy fa mahay soratra masina. Tsika nan'izao koa na tsy mahay soratra masina aza fa tsika nan'izao koa misy mahay efa samby lehibe fa na kelikely fa mahay raha raty mahay raha soa. Misy aja kelikely fa mahay mavandy aza fa mahay mamoroporo resaky tsy marina. Ka sanjako moa tsika bevata ary ny teny volany koa hoe tsika fa mahalala ny soratra masina hoe hanao vavolombelona
foanaha nameloka ny namanao. Ny vavolombelona zany hoe ny vavolombelona zany hoe ny vavolombelona zany hoe intsema ma Jesosy fanazavako vavolombelona hoe vavolombelona hoe manamarina hoe ihany nahitaka azy, ihany mahay azy hoe manahaka izao hoe misy raha ataoko hoe ihany nahitaka hoe raha nataoko ony, ihany nahitaka raha hoe nataoko ony, hoe miaro zany hoe fiarovana ary mivola hoe raha nihitaka hoe vavolombelona tsy marina, vavolombelona foana anameloka ny namanao. Hoe ia koa zany lasa hoe manameloka ny namanao, ia koa zany hoe lasa hoe ino ma zay Jesosy, ia koa zany lasa hoe manombotombo resaky inany hoe mba hanameloky namanao ony, ia koa zany lasa hoe manao Jesosy ia koa zany lasa velona zany manako hoe na fitsarana hoe amin'ny pitsarana zany mpanjakana any le tena hoe ty mahantsa ro tena voalohany indrindra amin'ny raha zay vavolombelona tsy marina zay, fa ty manan-karena na ino ty raha ataony lafa mandoa jala iny le atao hoe marina le sigaja, fa ty mahantsa na i mandoa jala na i manao akory lefa manana hoe fahantsahana iny izy de diso avao ty raha ataony zisika amin'ny farany. Ka aoka zany tsika fa mahalala ny ten'Andriamanitra mba tsy hanao zay amin'ny namantsika fa ary koa mba tsy hamorivandy fa tsy soa raha zay araky ny voalazany Soratra Masina. 9:20 aza manao hoe araka izay nataony tamiko no mba hataoko amin'ny kosa hovaliako ny olona araka izay nataony. Hoe ny tena volany koa hoe mamaly ratsy ny ratsy, hoe mamaly soa ny soa. De tena misy raha zay ny fiainantsika olombelo, laha ohatsy zany aho manome raha olo, ka laha olony koa vangatahako tsy manome raha le tonga hoe de melo koa hoe zaho mba nanome raha azy avao le tsy ameny raha aho. Laha ohatsy koa olony hoe nanao raty antsika, ka laha ohatsy olony mba mitaray amintsika hoe tsy tiarinao zao natanao zao izay zany hoe tiany ho volany eto hoe aza manao hoe araka izay nataony tamiko no mba hataoko koa. Aza mamaly ratsy ny ratsy fa any Soratra Masina miteny zay aza mamaly ratsy ny ratsy fa riso amin'ny soany ratsy. Ho antsika kristiana zay, ho antsika fa mahalala ny ten'Andriamanitra, ho antsika fa mianatra ato fa nanjainy Jesosy hoe aza mamaly ratsy ny ratsy, Jesosy mamaly azy. Ary na Jesosy aza mamaly azy mila mivavaka ho azy tsika ho an'ny olona zay manao ratsy antsika. Ary na amin'ny hoe manao soa koa izy tsy hoe midika fa hoe nanao soa aminao ka tsy maintsy ho valianao, ka na tsy mana ia tsy maintsy mikaroka hoe mba hamalianao azy. Jesosy mamaly azy amin'izay araky nataony taminao mivavaha ho azy. Ary koa hoe nanao soa aminao ka i avao zany hoe rohiny tianao laha misy raha mahazo azy, i avao ro hovonjenao ka laha misy olo tsy nanao soa anao de tsy ho tolihinao izy. Ka ny tiany Soratra Masina ho volany eto zany hoe aza mamaly ratsy ny ratsy ary hoe fa variso amin'ny soany ratsy, ary hoe mba tsy izy koa hoe ny fanavakavahana hoe izay nanao soa taminao ihany ro ataonao soa, fa na i nanao ratsy anao de mila ataotsika soa ihany. De toy izy ko novaliako ny oloko araka izay nataony. Amen. De toy izy ko 9:30 fa mbo misy fotoana kely amin'ny anaran'i Jesosy. Nandalo ny sakany kamo, nandalo sahany kamo sy ny tany mboaloboky ny olo malay na hoe malay hanao raha kamokamo. Fa haitsika zany hoe kamoana zay na fiteny bakaia zay tsika samy malagasy fa mahay kamo zay. Kamo zany hoe olona tsy mavitsibitsika, kamo zany hoe olo tsy mahavita raha. Ka ny teny zao tena nandalo ny sakany kamo aho sy ny tanimboly tsy ampisaina aho. Ny kamo koa mbo anasany hoe tsy ampisaina satria ny hakamoana avy ny hoe tsy fahampianasaina zay, fa laha ny ampisaina tokoa i tokony vitsibitsika, tokony hoe nitaitsy mba hoe nikarakara ny tanimboly, nikarakara ny tokantrano, fa avy amin'ny tsy fahampianasaina koa ny hakamoana. Tsy avy amin'ny hoe fahalemena avy amin'iny fa io tsy fahampiasaina, fa laha hoe ny ampisaina tokoa izy mety hoe le misy olo hoe manahaky tena zao koa mbo anisan'ny kamo, na manahaky zao koa mbo anisan'ny kamo ndraiky andro hoe kamo tsy mahavita asa kamo aho, fa lafa azo avy hakamoana zay tena hoe tsy misy raha vitanao na inona.
taikoza natany oabolana eto hoe nandalo ny sakany kamo sy tanimboly ary injo feno sampivato izy sady voasarony amiana ty tsy azoko ino hoe ny tanimboly zay hoe tanimboly ny kamo zay fantatsika hoe fa kamo tsisy raha vita amin'ny hoe tanimboly ny io fa ary nany vokatsy nany hoe tanimboly zany tsy namokatsy fa feno sady voasarona ny amiana voasarona hoe atsiky tsy haiko hoe ino amiana toy ka tamitsy 15 minutes amiana ary mirodana kamo izany tsy mahavita nainina am'izay tanimboly io dia ny saronana ny voasarona tsy haiko amiana toy ary nirodana ny ampiantany vatony hoe nirodana atsiky vato zany tsy haiko fa mba hazavanareo rehefa afa kelikely keo fa tsy dia azoko dia tahaka izany koa zany fanompoantsika an'Andriamanitra tsy mila hokamotsika rehefa manompo an'Andriamanitra fa mila mavitsibitsika fa lafa tsika kamo zay tsisy raha vitatsika na anjama amin'ity vatanao hoe manakora lefa kamo tsisy raha ho vitanao ka laha iha koa kamo mitady an Jesosy na iha hoe misy raha nangatana amin'ny Jesosy raha ohatsy zany akamo tsy anaky zay hisy akamoana hisy akivina afo amiko tahaka zany hoe mila fanompoantsika an'Andriamanitra tsy mila hoe hisy akamoana zany fa rehefa tsika kamo tsy hisy hoe vitatsika ary tonga dia na Jesosy koa za le mety ho kamo amin'izay laha ohatsy tsika kamo mety Jesosy koa ho kamo amin'izay dia mia fitenenana fa miaratsina fa ohatsa tahihehy koa fa mbo tohizako rehefa avy eo manaraky fa mbo misy fotoa mbo afahako miaraka aminareo eto mankasitrakatsika rehetra dia voninahitro an Jesosy rery ihany sitraka anao lira vavy mahay leso tsika iaby le mila hoe itsika mitomboa fahasoavana zany le in Jesosy isika araka ny voalazany raha vavy teo hoe aza mamaly raty ty raty hoe laha misy olo manao raty ianao ty asany le kovalianao tsika taloha moa tamintsika tamin'izao tontolo izao iny lafa misy olo mana tsy vitavita zay fa le miako azy koa be androandro fa zao nataony an'izao dia tsy maintsy manao zao azy koa tsika tamin'izao tontolo izao zay mamaly ty raty nataony aratiany reha le mamaly azy le tsy vitavita ty anaovanao azy fa le karofinao koa le iha maharary koa ty asany maharary androandro fa raha nataonao iny tsy maintsy azonao ty valiny fa sika amin'izao fotoan'izao fa amin'ny Jesosy atoa le tsy mamaly raty sasy tsy mamaly raty sasy satria ino ty nahazo antsika zay hoe tsy famaly raty zao anaty ty baiboly amin'ty fiainara baiboly ty anaty tenin'Andriamanitra ao tsika mahay an'izay raha zay ka izay misy antony zany hoe la misy tenin'Andriamanitra zay hoe la misy manakapoka anao ity fifinao akavia meo azy kia hoe ty atikavanany iya izay zany hoe laha misy manao raty tsy valea i fa indeso ambavaky Mangusuliasa tanoni finuana azamba matamutra namanayiraiza niadi nikafi nifirasa tainasu fanifahavanunao tiandusitatuku azakevekeve fona fanitompunao ea mampahevi lalagava aritutimamanda Nizinuamena kama pandesiza Kuma ireza fani kukumentana